andraikitra tonga eto ity toerana misy antsika ity no Soavinandriana. Toerana anankiroa iasan'ny tetikasa KZF manao fanamboaran-dalana, fanatsarana lalana famoam-bokatra. Zay no atao eto amin'ity toerana ity. Dia lalana mampitoy ny Soavinandriana sy ny commune rurale ny Mananasy no lalana misy antsika eto. Fitsidiana isa-taona fanaon'ny banky iraisam-pirenena moa natongavatsika eto androany izay sorana manokana ny député ministre niaraka tamin'ny mission androany fa tsy dia matetika loatra izahay tamin'ity tetikasa ity no nisy ministre tonga namangy ny tetikasa iarahana toy izao. Fa voninahitra lehibe ho an'ny ekipan'ny KZF ny hoe misy tompon'andraikitra voalohany ao amin'ny ministera mpiay an'ity tetikasa KZF ity sady tompon'ilay tetikasa raha teo no misy ministre tonga mitsidika ny asa tahaka an'izao. Visite périodique officielle ohatran'izao. Misaotra ny maire Rokontakoa moa zany tonga androany. Miarahaba antsika tsirairay avy André Matoa secrétaire général faritra ianareo taraniasa tao anatin'ny ministera ianareo solotenan'ny banky iraisam-pirenena ianareo ben'ny tanàna izay mandray izao vahiny izao. Misaotra betsaka amin'ny fandraisana. Ny atongavako ity moa tsy hanao kabary fa hijery ny asa vita dia andao tsika andeha asa ary aloha fa vitatsika any alohan'ny.
Zay ny tiako ilena zay ny ampaty par rapport am'le i ministre moa mety hitondra fanampiny any am'le valin'le fantahina teo mahakasika ny fikojakojahana sy ny sisa ny lalana namboaritsika ny fomba fiasan'ny gazef zany tamin'ity appui amin'ny chaîne de valeur d'agriculture aty i projet gazef dia tsy hoe projet routier akory izy fa projet de développement agricole ilay projet zany hoe tsy tena manao lalana rehetrarehetra sy lalana misy rehetrarehetra fa ampahany vitsivitsy ihany fa ny modèle sy ny fampianarana an'le olona no natao betsaka mba ahafahana manitatra an'le fampiarana an'iny amin'ny toeran-kafa rehefa aveo satria zavatra mety eo vaovao tamin'le faritra vaovao tamin'le commune mety vaovao amin'le vahoaka mpahazo tombontsoa amin'le toerana koa ohatra zao ny fomba fitondrana an'le izy dia izay zany no ataontsika fa misy fitaovana fikojakodrana lalana apetraka aminareo zay efa nahazo an'le lalana vita takan'itony ahafahana manohy an'le taona voalohany ankoatra an'le dinika voalohany tamin'ny vao nanomboka teo hoe misy fepetra raisinareo manokana tsy miankina amin'ny gazef tsy miankina amin'ny ministère tsy miankina amin'ny ijan'iza fa nareo collectivité aty atoerana ohatra zao no tsy maintsy atao fepetra raisina mba ahafahana mampateza an'le lalana satria misy zavatra miankina amin'ny fanjakana privé misy zavatra miankina amin'ny collectivité. Tonga aty aminareo ny tetikasa gazef mamboatra lalana mamboatra manoatra fantsotran'ny tantara rehetrarehetra ahoana ny fahitanao an'le zavatra hitiny tetikasa zavatra hitako entin'le tetikasa aloha zao dia hitako hoe efa mipakaty fotony mihitsy zany ny fampandrosovo amin'izao lalana ataonareo zao ny raha ny fijeriko azy aloha na bajaja rehefa manday amin'io lalana io midika zany fa nareo plaisir kely a rehefa afaka mba milatsaka aty aminay aty ambanivohitra ny vokatra koa moa mandroso ihany aty aminay amin'ny resaka vokatra inona daholo moa karazana vokatra aty aminareo zao voatavo katsaka tsaramaso vary anananay daholo zany fa le resaka lalana zany ny olana nefa hita dia hita izy zao fa efa manakaiky vahoaka mihitsy ny resaka lalana amin'izao. Jangan lupa untuk menonton!
zay rafitry ny fokontany zany nefa nohon'izay ezaka nataony fitondram-panjakana zay a ministeran'ny agriculture sy ny élevage fotsiny fa mety voakasika amin'ny ministera hafa. Zavatra rolomo zany raha mikapobeny raha fitiniko ny ampindina itaty voalohany zany mijery ny firosin'ny tetikasa fa faharoa koa ifandraisaresantsika teo ihany hoe inona zavatra tokony atao aorianany efa mifarana ny tetikasa. Momba ny le fitsidiana ny famboaran-dalana zany dia mahavelom-bolona zany satria atao hoe mirosy le asa. Anazanona zany efa kelikely ihany mifefotoana fa tsika mamita an'le asa. Faharoa dia misaotra an'ireo mpiara-miasa ny tetikasany kazety fa tena manao ny eny-tsy ho zavatra tokoa ireo mpiara-miasa ireo mba hoe hisy vokatra ny zavatra atao ary tena hita koa zany. Sorana manokana ny mpamatsy vola ny Banque mondiale zany raiky amafantsotra ny fitondram-panjakana malagasy amin'ny alalan'ny ministera fampiana sy fiompiana nanatanterahana ny tetikasa ireo. Ary tia mboalazana namana teo dia nahazo tombony manokana nareo teo amin'ny commune ny Mananasy sy ny manodidina satria betsaka ne mangetahita fa fantsoko ohatran'ireny fa dia ianao zany anisany satria hoe nianarana ao zay fa nahazo tombony satria ataoko hoe ara-dalàna izy satria tsy diso safidy zany ministera ohatra fa anisan'ny voasafidy ny taty satria anisan'ny tany mamokatra zay tokony mendrika amin'ny tondrana tantsoroka zany. Ninona tetikasa sy hoentina ty rehefa tsy misy ny fandraisana anjara mivantana ireo tantsaha ireo sy anareo olom-boafidy dia matetika rehefa mifarina ny tetikasa dia tsy zavatra mipetraka eo. Mananasy dia anisan'ny commune mamokatra ary misy fokontana 12 ato saingy ny fahavoazana itaty taloha tena lesoka be ny faratsy ny lalana zay mampitohy ny Soavinandriana Mananasy mirefy 12 kilometra. Rehefa nisy nefa mifampidinihana tamin'ny tetikasa kazefa zay ambany fahefan'ny ministera ny fambolena sy fiompiana dia nekeny zareo nanamboarana an'izany lalan'izany zay fa tsy mibaky mondial vola. Ankehitriny dia efa andalam-pahavitana zany lalana 12 kilometra zany ary zay no anambarako hoe toetona fa dia faly ny vahoaka satria no tafavoaka amin'izay ireo vokatra taty amin'ny commune Mananasy zay nampiraviravitana anazy hatramin'izay fanjimpahalemana ihany koa ilamina ny marary mety tsisy tsony no maty an-dalana sy ny sisa satria afaka mivezivezy aty ny fiara na ny fiara camion zany na fiara fitateran'olona dia eo koa ny tikitiky sy ny sisa zay no atao hoe tombontsoa lehibe azo ny commune ty hatramin'izay tao anatin'izay 20 taona zay dia niafy fotsiny tamin'izay faratsy ny lalana zay. Ankehitriny nefa dia tafavoaka avokoa ny vokatrako dia sorana be da be ny filoham-pirenena tsika amin'izao fotoana zao ny gouvernement manontolo ministry ny fambolena sy ny fiompiana ao koa ny projet kazefa ao koa ny Banque mondiale zay namatsy vola amin'ny fanamboarana ny lalana Mananasy Soavinandriana ity. Ny faritra itasy araka ny fahalalan'ny maro azy ary zay ny marina dia mpamokatra aty zany dia tantsaha ny 770 isan-jaton'ny mponina dia manao an'izay fambolena sy fiompiana zay. Sorana manokana ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana ny projet kazefa ny Banque mondiale ary eo amba fahefana moa zany fitazamana andriamato filoham-pirenena zany zay sorana manokana satria ny safidy ny faritra itasy anamboarana zay lalana anankiroa dia ny axe Mananasy Soavinandriana sy Miarinarivo Ambatomanjaka zava-dehibe ireo satria anisan'ny commune mpamokatra ireo ary tsy ireo ihany nefa mpamokatra fa be dehibe mbola mpamokatra fa ireo aloha ny vita zay sorana ary matoko somi zay fa tsy hijanona amin'izay fa io no gn'andato hoe santarana azy afatarany rehetra fa mpamokatra ary mpamatsy ny faritra hafa itasy zay angamba ny zava-dehibe zay fa dia makasitraka sy makately lary ny tombontsoa amin'ny lalana araka ny voalazan'ny be ny tanàna teo dia tsy tombontsoa araka ekonomika fotsiny ho an'ny tantsaha na ho an'ny commune fa tombontsoa ara-tsosialy satria aty koa maro vahoaka maro ny olona aty dikan'izany dia mety tsy ho voatsabon'ny olona aty raha misy mety marary aty amin'ny CSB tsy maintsy mila évacuation mandeha makany amin'ny hôpitaly zava-dehibe zany ka noho zany dia maharakotra zavatra maro ny tombontsoa azo amin'ny fahavitany lalana matoko sy mi zay fo vita tanteraka io satria eo andalam-pahavitana moa zany zay lalana zay sotra tompoko sotra Andriamato ministra.